Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Aza mijery ny hafa. Mananatra foana ireo mpanompon'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao am-panjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananitra ny Israely sy ny Joda hoe mialà amin'ny lalànareo ratsy ary tandremo ny lalàko sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nadidiko ny razanareo sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko ho aminareo. Kanefa maro koa no tsy miaino araka ny voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo andiny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe kanefa tsy miaino izy fa nanamafy ny atony tahaka ny razany izay tsy nino an'i Jehovah Andriamaniny. Ho anao kosa fikiro Kristy na tsy mety mino aza ny sasany. Araka voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andiny fahatelo sy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa nahoana kosa ary raha tsy mino ny sasany moa tsy ny finoanay fa ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra sanatria izany aoka Andriamanitra ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpatainga. Araka voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa mananady. Avahany ianao matoky vavaka isika ray eo ampy eo mba tsy herikerika fa hifikitra aminao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.